Valomeravantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity androny ity dia manona fehdanan'ny tompo indray amin'izay rehetra voantso amin'izay rehetra natson'ny tompo ho avy araka isakafo eto androany. Ampahirezy kely ilay namanao akaikinao hoe masotomana hoe tandremy miafokanina hoe amen. Hitanao anatin'ny baiboly ao misy tsy tantaranao zany fa karazana biby anankiroa izay lazaina hoe biby madio anatin'ny baiboly amin'ny testamenta taloha. Ina avy ireo biby madio ireo an'izay malala? Ondry. Dia le alalana zany be dia be ny biby madio anatin'ny testamenta taloha fa miverina ilay izy aty amin'ny testamenta vaovao. Misy ondry ao dia misy osy. Misy inona tsara? Ondry dia osy. Dia ireo ondry sy osy ireo tany amin'ny testamenta taloha izy ireo samy biby madio, zany hoe samy biby fihinana. Fa aty amin'ny testamenta vaovao tsy haiko izay tena nitranga tany an-danitra aloha fa manana problema manokana amin'ilay osy Jesosy. Dia ilay ondry ihany aza ny tena mena ny zavatra rehetra fa makanesa atao kaviako izy izy nareo osy. Nefa ny fanarahana tsara tamin'ny voalohany hoe biby madio ireo. Fa io osy io efa tena nataoko fandinihana mikasika an'izy io hoe ina ary ny tena problema an'izy io dia zao. Ny atao hoe biby madio aloha tao amin'ny bokin'ny lalàna dia biby mihinana hay maitso dia mandinika izy. Zany hoe ilay hitanareo ilay tsakotsakoana dia atelina aloha dia avoakany rehefa miala sasatra izy dia averiny tsakotsakoana. Dia ny ondry sy ny osy samy manao an'izay dolidoly. Fa ny ondry tena biby mahatoky, biby fidèle. Zany hoe ny zavatra hohaniny tena tonga dia hoe tsisy afa-tsy izay bozaka, raviravikazo, tsy miova mihitsy izy zany. Fa ny osy izay zavatra hitany rehetra dia hohaniny daholo. Ary ny osy tsy ampy azy ireo raha hoe bozaka fotsiny zany menao anazy. Tsy ampy, mila mihina voandelaka izy, mila mihinana fakofako eny izy, mila fatifaty zavatra eny izy. Ina moa zavatra tiako zaraina aminao anatin'ilay izy voalohany indrindra ny nataon'i Jesosy mihitsy tsika hoe ondry. Tsy nataony fotsiny tsika hoe biby madio. Amen. Tsy biby madio fotsiny isika ny antsony atsika fa ondry. Satria maninona tena tiany mihitsy ny hoe le natokany ho anao no hoaninao ary tsy mitady zavatra hafa ianao. Amin'izao fotoana izao be dia be ny eglizy. Fa inona ny zavatra izay voizina be dia be mihitsy ao anatin'ilay izy? Tsy ampitsony ny fahasoavana, tsy ampitsony ny fitiavan'Andriamanitra, tsy ampitsony ny rany Jesosy, tsy ampy ny famelan-keloka, tsy ampy ny famonjena. Fa maninona? Efa azo reny aloha, efa azo antoka reny aloha. Tsy aloha manao izay mba mampetipety amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao indray. Tsy aloha mitady lalana. Tamin'ny alina ny eritreritra mihitsy ny hoe sady manome information anareo ihany hoe ireo karazana fivavahana hitantsika hoe évangile de prospérité. Enina dia eo amin'izao tontolo izao raha misy natao hoe développement personnel DP. Dia reny zavatra reny source ray ihany ny aingany ny tantaran'izy io. Paster tany amin'ny taona 700 tany rehefa tsy afapo ny bozaka izay omen'ny mpiandrondry dia tsy maintsy mivoaka ny toetrana osy dia mitady fanampiny dia lasa mitady foana tsy mety afapony any anaty any. Fa mino fa raha tonga eto ianao androany dia ianao ilay ondrin'i Kristy izay hihinana an'izay omeny aminao androany. Amen. Antsika izay sotra masinary atao amin'ny bokin'ny Jaona toko 9. Jaona toko 9 dia vaketsika ny andinifa raika amby 30. Jaona toko 9 andiny raika amby 30
ka hatrafahenina amby telopolo toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy sokafy tsara sofinao a dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy zay nino azy raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa dia ho fantatrareo ny marina ary marina afaka anareo tsy ho andevo ary reo dia namaly azy ka nanao hoe taranaki Abrahama izahay fa tsy mba andevon'olona hatr'izay ela izay ka nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa zay rehetra manota dia andevon'ny ota fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandraka hariva fa ny zanaka mitoetra ao mandraka hariva koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo amen pitsika kely Romana 10 andeny andeny fa voalohany ka hatramin'ny fahaefatra Romana 10 andeny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ry rahalahy ny iren'ny foko sy angatako amin'Andriamanitra ho an'ny reny zany hoe ho an'ny jiosy dia famonjena fa vavolombelon'ny ireny aho fa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra fa Kristy ny faran'ny lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino amen ity afatra ity omeko lohateny izy ity rehefa aveo fa ho azavaiko kely aloha le tantaran'ny Jaona 9 Jaona 9 ady hevitra Jesosy rehefa avy nanao zavatra ny tompo nampianatra izy dia nasiako tsindrom-pe mihitsy le Jaona 9 neny faraka amin'ny telopolo dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy zany hoe misy concept misy zavatra zay ambaran'ny Jaona izay finoana tao anatin'ny reto jiosy ireto mahita ny zavatra zay ataon'i Jesosy mino an' Jesosy tsy haiko ilay mino hatreto hoe aiza fa raha ohatra ka araka ny famaritany testamenta vaovao dia nino an' Jesosy ho Mesia reto olona ireto fa rehefa nino an' Jesosy ho Mesia izy dia jerenao amin'izay le faharetan'ilay finoana avy amin'olombelona fa afo milolo ihany nino izy eo amin'ny Jaona 8:31 fa ary amin'ny Jaona 8:59 toko ray tsy mizara roa reo fa tonga dia loha hevitra ray 8:31 izy ny jiosy zay nino azy 8:59 izy dia nakavato hitoraka azy le jiosy izay nino azy zany hoe eo ianao mino tapitra le resaka mitady vato ianao hitorahana azy ny anankiray ihany koa hosana ho zanaka Davida rehefa aveo omboy fa avoa i Barabasy zay le finoan'olombelona tsy avy amin'Andriamanitra fa finoana amin'ny lolo taitaitra fotsiny dia naseho an' Jesosy teto za mino mihitsy fa fantatra Jesosy tsara fa raha tia finoana tiantsika tiana dia milamitsika fa zao andeha fahadisoana ny olona fa aloka tiana le finoana io fa finoana diso io dia navokany amin'izay fanambarana hoe ianareo hoe mino reo raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa dia ho fantatrareo marina ary marina nafaka anareo tsy ho andevo taitra amin'izay ny jiosy satria voakitika amin'ny ampopony izy andevo hoe zahay ange tsy andevona ovinana oviny nivoaka tamin'ny andro farao ihany zay ny andevo fa aveo mosesy nanafaka anay dia tsy andevo intsony izahay ho Jesosy nanambary zay rehetra manota dia andevon'ny ota ny andevo tsy mitoetra mandrakariva ao an-tranony ray fa ny zanaka no mitoetra ao raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo nanomboka misy zavatra hafahafa ampianaran'ity Jesosy ty ary misy zavatra ihany koa resako aminao ny jiosy marina fa vahoaka voafidy izy marina fa olona natsoin'Andriamanitra ho an'ny tenany izy ozy izy rehefa miresaka n'ilay verset anankiray kafizin'ny olona rehefa hivavaka ho an'ny firenena hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako avy anetry tena hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia iaino any an-danitra fa iny oloko izay natsoina amin'ny anarako iny dia ny jiosy ny Israely no fidian'Andriamanitra izy ireo
fa rehefa namakivaky ny désert izy mbola tsisy resaka didy amandalana nomena anazy fa andao fotsiny fa hoetiko ianareo mitany tondra dronono sy tantely tsisy an'izany hoe andaontsika anao anreto dia tsy maintsy manaraka anretonareo voaozonareo raha vao tsy manaraka ary voatanareo raha vao manaraka fa rehefa nandeha ny andro sy ny fotoana tiana zavatra nitranga hitan'Andriamanitra fa Israel dia firenena mafiatoka hitan'Andriamanitra fa ny vahoaka Jiosy sy ny vahoaka Israely dia firenena mafiatoka ka mba hampatonga nyreto vahoaka izay mafiatoka ireto atateraka ny planin'Andriamanitra izay tsy maintsy ho tateraka dia nomena izy ny didy sy ny lalàna teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Hozy izy ho fanambarany sotra masina anankiray izay milaza hoe ny lalàna dia tsy natao hampakato lalàna fa natao hantsipakato lalàna. Azonao hoe zany zavatra zany? Raha misy soratra zao etsy atokotany etsy hoe tsy azo anaovana maloto eo dia tsy natao ho an'ny olona tsy nieritreritra ny anao maloto eo iny soratra iny fa natao ho an'inona natao ho an'ny olona poritra avy any amin'izay misy azy ihany dia mitady tonga dia hitifitra tsotro zao fotsiny dia nasiana an'ilay soratra eo dia nasiana fampitahorana hoe vonidina ray alina ariary miampidaroka dia amin'iny izy fa matahotra tsara ny any anatiny any dia tahaka an'izay mihitsy ilay zanak'Israely lay natiorany zanak'Israely fatrapiodina lay natiorany zanak'Israely mpanota lay natiorany zanak'Israely andevon'ny ota dia nomena didy sy lalàna mba tsy hampatonga azy anao zavatra tsy mety. Azonao hatreo? Nomena andry zareo zay nomena azy zay fa natiorany zanak'Israely zay natioran'olombelona rehetra ihany koa tsy ny Israely rehery ihany ny fatrapiodina fa ny olombelona rehetra amin'ny akapobeany fotsiny aloha dia zay fatrapiodina ny olombelona tsy mety ny olombelona manota misy natiora mpanota ao anatiny ao ary rehefa misy natiora mpanota ao anatiny raha olombelona ao dia na inona zavatra mipetraka ao anatin'ny olombelona misy zavatra rehetrarehetra hoe zanao azao le ota foana no mitondra azy ary le ota foana niakatra eo ambony dia mibaiko azy dia izy Paoly miresaka hoe indrisy olo-mahantra fa na dia atao anatiko ary fanirinanao ny tsara tsy ny tsara zay tiako no ataoko fa ny ratsy zay tsy tiako ary raha ratsy zay tsy tiako no ataoko dia tsy samy manao azy fa ny ota zay mitoetra ao anatiko nomena didy amandalana ny Israely fa le natiora tao anatiny tao nahita lalana foana iodinana nahita lalana foana ialana ka rehefa miteny aza mitsangatsanga dia mazava tsara ary voafatra tsara inona atao tsy mitsangatsanga zay akoatran'izay rehetrarehetra zany afaka mitsangatsanga afaka manao an'le akta zareo tsara ny ataon'ny olombelona rehefa miresaka baiboly fokasikary izy ohatra dia ozy ianao aza fokasikary dia ahoana ny afaliny izao amin'ny baiboly no misy hoe aza fokasikary satria manino zay le natiora ny anaty tsy manaiky an'izany zavatra zany le natiora ny anaty mahita lalana foana tsy azo fehezy lay lalàna fa vao tsy mipetraka araka ny tokony ho izy vao misy irika kely ahafahana miodina ny contournean'io lalàna io dia lasa izy miodina manodidina an'io tsy voasoratra ao anatin'ny lalàna hoe aza mihatsara velatsia dia ina fiainan'ny fariseo fihatsaram-belatsia mandavataona satria tsy voasoratra aza tsisy an'izany ao tsisy an'izany aza mangalatra misy ao aza mandainga misy ao aza mitsangatsanga misy ao manajany andro fahafitony misy ao dia ataonay daholo re dia zanay daholo fa le natiorany anaty tsy voaova satria ny lalàna tsy maova ny olona fa ny lalàna afaka mibaiko fotsiny raha misy soratra eto tsy azo anaovana maloto eto tsy niemotra le fandehan-javatra noho ny nahita an'ilay soratra na hoe tsy bibi intsony manomboko zao zany fa mahita an'iny fotsiny izy dia satria eto misy daroka sy vono ary vonidina sy namany raha mikizaka kely afaka 100 metatra tsisy risika tsony eo indray any hitifitra zay le hoe contournena fotsiny le izy be deaibe ny olona tady ampiverina ny kristianina ho amin'ny resaka lalàna rehefa mandinika ny fiainana olona maro anatina fiangonana ny mpitarika fivavahana
dia mahita izy ary mieritreritra fa tsy mety reto olo reto mba patonga ny reto olo reto hoendry dia mila asiana lalàna, mila tenenina izy io aza mijangajanga, mila tenenina foana izy io aza mangalatra, mila tenenina izy io ianao aza manakolikoly, ianao aza manambaka, ianao manasoava, aza mieritreritratsy ianao aza zao aza zao aza zao. Fa za milaza antsika tsirairay avy raha mbola ao anatintsika ny natiora-panota, ny natiora-panota, ny natiora olombelona misy ota, na inona anafarana anao sy andrarana anao tsy ataonao dia ho ataonao foana zany, satria maninona misy natiora. Ary na ohatra ary ka tsy ataonao izy dia contourninao, iodinanao le izy. Raha tenenina ianao hoe aza mangalatra dia angalatra ihany ianao fa mifomba hafa, dia ozy izy ianao hoe zany ke tsy mangalatra fa maka ny anjarako e. Aminao koa sara ve rariny ve hoe nikaramako zao fotsiny ka maka ny anjarako aho. Zay le natiora ao anaty. Zay ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny resaka hoe zay tsy vita ny lalàna satria ny nofo no nalemy azy. Raha mbola misy nofo dia tsy mety compatible ny lalàna, ratsy arvany lalàna, tsy ratsy ny lalàna ozy izy Paoly. Kanefa ratsy ny lalàna tsy fantatro raha ny aza mitsiriritra zany, fa rehefa mivoaka ny didy aza mitsiriritra, tsy haiko na didy fahenina na didy fafiry laza zany, dia ino nofo azy ny nota zay fa maty tao anatiko dia lasa ndray any tsiriritra. Tsy hitany Paoly zay anaovana an'le izy satria maninona natiora-panota ny ao anatiny. Za mizara amintsika androany raha mbola te hiverina ao ambany lalàna isika dia ao ambany ota foana. Là où il y a la loi, il y a le péché. Là où il y a la loi, il y a le péché. Ary zay ny tenenin Jesosy, nareo tsy ataoko andevo zany. Raha mbola andevo ianareo dia any ivelany foana misy anareo. Fa rehefa ny zanaka manafaka anareo ka tonga zanaka ianareo dia miditra ary mitoetra ho atran'ny ray ianareo. Ao ny fonareo voary. Amen. Ao ianareo tsy mila didy amandalana fa ovain'i Kristy natiora. Fiovana natiora ny ataon'i Jesosy, fa tsy fametrahana lalàna vaovao. Ny antony nitoriny ny Matteo 5:5-7 efa voasoratra hoe aza mitsangatsanga fa za kosa milaza aminareo hoe zao. Efa voasoratra hoe aza mamono olona fa za kosa milaza anareo. Niza tafitohina tezitra amin'ny rahalany dia efa mamono olona sady. Ny antony tenenan Jesosy azany dia ampisehoana le faiblesse, le tsy fahavitan'ny olona, le tsy fahavitan'ny nofo. Hoe ny fijangajangana ara-nofo ny vitanao ny manda azy, fa ny sainao ve vitanao ny manda azy. Tsisy olombelona mahavita. Miala maina amin'ny fariseo. Ozy izy Jesosy rehefa nanomboka nisy nanondro tondro, io vehivavy io tratra ola-tanana nijangajanga, tratra ambody omby nijangajanga. Le vehivavy ihany nita fa le omby efa nanjavona. Tratra ambody omby nijangajanga ty vehivavy ty. Ozy ny lalàna Mosesy hoe tokony toraham-bato izy fa ahoana kosa ozy ianao. Niondrika fotsiny Jesosy tena noratra teo amin'ny tany. Ozy izy le pasteur anankiray zay hoe tsy fantatry inona ny soratany teo fa za mieritreritra hoe meloka ny soratany teo. Guilty, meloka. Iza le meloka? Tsy le vehivavy ny meloka, fa reo tady tora-bato azy reo. Zay tsy nanota taminareo izy ngany trakakoriny, zay tsy nanota taminareo toray vato voalohany izy, fantatry retsy mihitsy hoe tsisy tsy nanota zany tsika. Zany raha te hizara aminao n'ity androandroany ity, ny filazantsarani Jesosy, tsy fandrarana anao tsy hanao an'izao sy tsy hanao an'izao. Tsy fandrarana anao aza manao an'izao sy aza manao an'izao. Reraka be ny pastery atao fanompona raha anara-maso fiainanareo natao rara. Dia amoaka toriteny isaka mihetsika hoe ihany natratra hitako nanao an'izao fa tena mila tifirina kely iny amin'ny lahady fa tsy azo avelavela fotsiny amin'izao. Le any ohatr'izao mila ohatr'izao lina. Raha mbola mitoetra ao am-pon'ny olona ny ota, raha mbola andevo ny ota ny olona,
dia maharesy foana le natiora. Tsy maintsy ny natiora foana ny mandresy ninninona zavatra ataonao eo. Ny alika raha lasanabavy tsy azonao omena safidy mihitsy hoe io salady dia io steak dia eritreritra ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy safidy salady io tsy possible mandrakizay zany. Tsy safidy ny anaran'izany fa tsy maintsy anaraka ny natiora ny foana ny alika. Ary io tsy possible mihitsy ny hoe vokisako steak ty mandritry 10 taona dia leo izy avy eo meko salady manaiky io. Tsy manaiky izany io. Satria le natiora ny anatin'le alika nahoana nasianao pozina ary io steak io hohaniny foana io. Zay no mahatonga ny alika dressena mihitsy tsy hinan-kanina avy any an-tanan'olona. Zany reny tompona alika reny. Mba tsy hampatonga azy tena hoe izy zany dia reny tsy maintsy hampanarahanao. Misy accompagnement ataonao amin'le alika. Fa tsy alika tsy omena hena mandritry ny herintaona dia hoe hotezaina hoe tsy mahazo mihinan-kena niza manome anao io. Endraso eo Paul io zay tonga voalohany eo hohaniko. Fa tsy maintsy zarinao afa-po hena tsara mihitsy izy aloha. Dia zay izy vao manaraka an'izay baiko izay ary raha tsy ampy ny hena mandritra ny vanim-potoana tongavany iny fakapanahy tsy maharesy an'iny ny alika. Dia tahak'izay ihany koa ny olombelona. Raha hiady amin'ity natiorantsika ity isika, ny natiora foana ny mandresy. Raha ny natiora mpanota ny edivanao, raha ny vokatry ny fahotana ny edivanao, sy hoe soronao lalandava, sy ho tsongolohanao amin'ny olona. Zay tsy mitsongoloka fahotan'olona zany. Zay tsy mitsongoloka zany. Za aza-tsona mihitsy ny hoe mba hanaro kely pastera vadiko fa mamy toka foana za tsy ananatra. Tonga dia ataoko mazava mihitsy ny valiteny za tsy mahavita. Tsy mahavita. Faly fotsiny ianao hoe hijanona mitoka izy fa ny natiora ihany. Ary ny natiora iny hitondra azy amin'ny fahotana hafa indray rehefa avy eo. Dia ozy izy ianao anatinay misaotra ny tompo aloha dia misaotra ny pastera fa afaka ataoko izy fa andray dia mandrambo manenjika vehivavy eran-tanàna ndraiky ny soronao tamin'ny fialamboly izy ko tsy tady fialamboly hafa vaovao ndray. Zay le olombelona, zay le natiora. Ozy izy Paul mampianatra atao amin'izay. Rehefa nandeha le tantara ny lalàna tena navelana Andriamanitra mihitsy ny lalàna hitondra ny olombelona. Aseho ihany koa fa le natiora ao anatin'ny olombelona dia tsy voafafaly lalàna. Zay tsy vita ny lalàna satria ny nofony nalemy azy. Raha mbola nofo sy lalàna incompatible. Miady foana ireo. Niezaka foana fa miverina foana ny natiora. Raha ny natioranao tendakanina mety fotsiny hoe mba hatonga anao tena hoe za ty ngamba tena raha tsy mihenahena poa kely miverivery kely 12 kilao tsy azo vady tena aloha za mba tena tandry tena mihitsy aloha. Fa raha ny natioranao olona tia hanina dia mandra-pahatonga ilay tokony ho anjaranao fotsiny le eritreretinao moa zany mba mandra-pahatonga le eritreretinao ho anjaranao fotsiny no vitanao le izy. Dia somary makamakabana kely ianao fa so mandositra izy mantsiny aloha azo antoka tsara ny lalana. Aloha mipetaka tsara aloha le peratra. Fa vao mipetaka imperatra iny verina indray ny natiora. Verina ny lasopy, ny spesial rehetrarehetra verina daholo. Composé. Tsy te. Satria natiora le izy. Azonareo le izy. Natiora. Tsy mety. Miverina foana. Na dia atao ary hoe misy fanambatambazana takiny miverina foana. Zay ny tenenan Jesosy hoe raha vao mbola andevo ianareo dia mbola mitohy foana amin'ny fahotana. Mitoetra foana. Za tsy manafaka anareo fotsiny ihany amina karazam-pahotana ray sy roa fa za manafaka anareo tsy ho andevo. Za manafaka anareo tsy ho andevo. Za manafaka anareo amin'izay le natiora mihitsy ary manome anareo natiora vaovao. Natiora vaovao tsy tia an'io zavatra io intsony. Raha le ohatra teo zany dia le toto normal tia le steak. Fa rehefa toto nandalo ny azo fijalian'i Kristy lasa toto salady amin'izay. Tena afo zany. Ary le toto salady tena tsy safidy intsony le izy. Satria novaina le natiora. Azonao. Rehefa nateraka indray ianao tsy misafidy ny anao ny tsara.
amen. Raha mbola misafidina anao ny tsara ianao dia malahelo amilaza aminao fa mbola andevy ianao. Raha mbola misafidy ianao ny anao ny tsara dia mbola andevy ianao zay. Fa rehefa natioranao no manosika anao anao ny tsara dia olona afaka ao amin'ny Kristy ianao zay. Rehefa misy mahita ianao vao mitady anao an'le mety sy le tokony atao, fa rehefa any amin'ny tsisy mahita ianao, aty zany ianao satria eto zany tonga dia fampijerijera raha vao tsy mivavaka dia zany tonga dia ataonao mihitsy le posy. Fa raha vao any amin'ny tsisy mahita ianao dia efa any indray ny fiainana aloha. Problème de nature. Azonao le zavatra zaraiko aminao no? Mba tsy orina fotsiny tsika amin'ny zavatra aseho ivela fa ho fantatritsika mihitsy le natiora ao anatintsika. Inona ny natiorako? Natiora te hivavaka, natiora te hitady ny tompo, sa natiora le mbola mitovy amin'ny olombelona rehetra, fa ampitahorina ndrao avy tampoka ka hitanareo matory. Nampitahorina sao dia ohatra zao, nampitahorina sao dia ohatra zao, natambatambazana ohatra an'izao. Dia iny fa manao an'le zavatra tokoa. Ny olona amin'ny Kristy dia voaova ny natiorany. Voaova. Lasa le mihinana steak indray tsy naturel aminy. Nange mahatonga ny totoo hafa tena mieritreritra mihitsy tena mitapy. Fa ianao ve tsy tonga siny totoo ianao e? Totoo ianao, salady ve ny tediavinao? Dia raha vao tsy mihinana salady dia hafahafa ny fiainana. Dia rehefa mihinana steak dia hafahafa koa ny fiainana. Salady aminy mety aminy. Zany nge ny fiarahana amin'ny Kristy. Misy zavatra mihitsy ao anatin'ny fo ao izay heverin'ny olona fa fahadalana. Fahadalana. Fa zay le naturel ao anaty. Raha mbola naturel aminao no manota, milamina be ianao manota, avinanao ratsy, dia fa tonga ny toriteny avy eo zay ianao vao tonga saina hoahy ry Jesosy. Tena le natura mihitsy ny mila jereny. Raha normal be aminao tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy mangetaetan'izany, tsy nonan'izany, misy problème de nature zany. Fa tsy problème na safidy, tsy amin'ny olana. Tsika mety misy fotoana latsaka amin'ny fahotana, tsika mety misy fotoana latsaka amin'ny fakapana, tsika mety misy fotoana manao ratsy, manao tsy mety, manota. Fa ny zanak'Andriamanitra mitovy amin'ilay zanak'adaly eny mihitsy any amin'izay misy azy any. Fa tsaroany ny natiorany. Haniny mpanompony raiky manana hanina maro, manana hanina be. Za aty amin'ity tany ity, aty amin'ity zavatra tsisy ninona ity, andeha ody ka iresaka amin'ny raika fa nanoza tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao, tsy mendriky ny atao izanakao itsony. Le natiorany anatiny miantso azy hiverina. Le natiorany anatiny miantso azy hitady ny dadany, hikaroka ny dadany amin'izay, te hanana fifandraisana amin'ny dadany sy fiarahana amin'ny dadany. Zany le zavatra ao anaty ao, zany le zavatra hovainy Kristy ao ary rehefa miova io. Dia araka ny lazaiko anao, le manota indray ny tsy mety aminao intsony, le tsy mivavaka indray ny tsy mety aminao intsony. Mety hoe soavaly tapako fe ianao mandritra ny indray andro, roa andro, telo andro. Fa any amin'izay misy anao any ianao tena ohatra ny zanak'adaly iny, tsy mety amiko aty. Maniry hinana ny voankazo finankisoa verangany efa zanak'olona manana mahizy azy, ndeha ody. Tsy maninona zay manjoany na voalatsa, zavatra problématika be nge ny ady tsainy zanak'adaly iny hoe ianao ny rainao manana mpanompo be dia be. Ny olona eo an-tanàna tsisy tsy mahalala ny rainao ary tsisy tsy mahalala anao. Ianao hiverina avany amin'izay misy anao, tsy fantatra intsony olombelona. Miaraka amin'ny fofona tsy fofona, miaraka amin'ny akanjo, blouson efa tsisy tanany intsony ny ilany, madnesy tsisy vera intsony ny ilany, volo tsy mibangona nanomboka niala teo amin'ny dada mandra-piverina.
raha mba ohatrany Bob Marley ndray mba hoe mavoarandrana tsara fa le ohatrany tainosy zany mipôzy zanakadala fa tena tsy olana migary mihitsy zany dia ody tsy mety amiko ty toerana tena ianao mila mijery natiranao inona ny toerana mety aminao dia fantatra hoe izy ianao inona ny toerana tsy mety aminao dia fantatra hoe izy ianao fa raha vao hoe le mpitarika no hoe tena raha sitrapoko dia hipetraka hiala sasatra fa le mpitarika za miinsista be hoe vavao ahy ianao dia lasa ianao mivavaka le mpitarika miinsista be ianona hoe tena mamakio a baiboly menara ho atenin'Andriamanitra manova ho an'izao manova ho an'izao zany atao hoe didy sy lalàna ary ny didy sy lalàna dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo Kristy ny farany lalàna ho famonjena ho an'izay rehetrarehetra mino Kristy est la fin de la loi nanomboka tonga Jesosy tsy lalàna intsony ny andehanan'ny olona fa Jesosy Kristy amin'izay ho famarinana ho an'izay rehetrarehetra mino Jesosy ny farany lalàna tapitra treto ny didy amandalàna fa ny zavatra omeko anareo amin'izay omeko natiora vaovao ianareo any boky Ezekiel any milanambary izy Ezekiel 36:22 mbola mba tadidiko ary ho afazako rano madio ianareo dia ho adio mba ho afaka milotonareo sy fahotanareo hoe soroko aminareo izy izy ho fo vato dia omeko fo nofo ianareo omeko fanahy vaovao ianareo ary fanako napetrako ao anatinareo aizanareo mandeha araka ny lalako tsy mahay mandeha araka sitrapon'Andriamanitra sika raha vao mitoetra ao amin'ny nofo raha vao le olona taloha raha vao le olona tranainy raha vao le olona andevo ary marina ihany koa zany ho atsika zanak'Andriamanitra efa nateraka indray fa raha vao tsy mandeha araka ny fanahy isika dia tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra tsy haitsika io tsy haitsika io fa rehefa mandeha araka ny fanahy isika dia mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra mora ny ziokako ary maivana ny entako izy Jesosy ny olona mahita hoe sarotra miaraka amin'ny tompo sarotra ny tonga ny an-danitra tena sarotra ny tonga ny an-danitra tena sarotra ny miaraka amin'ny Jesosy raha mbola andevo fa rehefa mivadika zanaka dia ozy izy ilay soratra masina hoe ny zanaka ny mitoetra mandrakariva ao an-tranony iray petraka ao izy alezy ny mpanompo sy tsy mitoetra ao mandrakariva ny mpanompona mipetraka ao ary mailomailo be mierikerika be maninona ary any tena ato foana andramonge zany mba naovy blagy kely mpanampy ao anareo ao an-trano zay vao miditra ao an-trano izy dia karakara sakafo tsara dia rosoy asio jus dia anontany hoe ampiana ve fa milaza anao afa tena matahotra mangovitra hoe fahoana fa inona voaroka ve sa inona no nataoko sa inona mieritreritra lavitra be satria tsy mety amin'ny mipetraka ao anatin'ilay tranony tompony fa ny zanaka io no mety amin'ny io no mampaly azy azy io mafaly azy manahoana fotsika mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra tsy tia trano efatra ty fa ilay miaraka amin'Andriamanitra mihitsy manahoana fotsika ozy izy ilay hira anankiray afaliana manahoana zany io rairay manatrika ny seza fiandriananao raha mandoalika hivavaka aminao atompo hiresaka aminao sakaizako manahoana fotsika ao anatin'ilay izy fa inona tana natioranao natiora voovany Kristy natiora tsy alaizy amin'ny ota intsony ka rehefa tsy alaizy amin'ny ota ianao tsy mila mpitahorona intsony ianao raha ho avy tampoka ny tompo dia hitanao matory tsy eritreritra intsony ianao ilay zavatra nataoko fiainana voakapoka fa ianao dia efa tsy alaizy na hanao inona Jesosy na tsy hanao inona tsy mety amiko ty tsy mety amiko le any tokotany tsy mety amiko le any ivelany za zanaka mila mitoetra mandrakariva ao an-tranony ray ahy mila tsara fitondratena mila madio apoa mila ohatra zao tsy mety amiko zao toeran'izao amen tsy mety amiko ny toeram-pahotana tsy mety amiko ny toerana maloto tsy mety amiko ny toerana mangalangalatra mitsiritra manitanita-kevitra sy fetsifetsy tsy mety amiko zany zavy aranga olona andovan'ny lanitra dia zany ny zavatra iainako zany ny natioran'ny olona ao amin'ny Kristy fa ny tsy natioran'ny olona ao amin'ny Kristy rehefa mbola tsisy mahita izy dia mety aminy le etsy zany le misy soratra hoe tsy azo anaovana an'izao rehefa mbola tsisy tofiry eo foana io mandrapisy mahita azy io fa rehefa tratra indray mandeha zay vao fay fa ny olona ao amin'ny Kristy
nareraka kely arisika nytifotra teo zay zany le ohatra sao dia misy tsy mahazo le izy fanoharany zany lazao aloha nikaikinao fanoharany zany sao dia hoe nitory-tenina eo tsy mahazo mitifotra tsono sy pastera fanoharana le izy ny olona amin'ny Kristy nasendra lavo